l'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavakisika. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay. Sotranao zay no zao fotoana azahoanay miaino ny teninao zao mangataka aminao zahay. Ampianaro zahay ray malalo araka ny famindramponao. Ampianaro zahay araka ny fahasoavanao. Omeo anay ny fo minimtandrina, omeo anay ny fo mahay mankatozy rehetra hampianarinao anay anio mba ho voninahitry ny anaranao zany. So vavaka zao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ny obolana toko 17 ny andin'ny 7 ka hatramin'ny 9 no diniantsika anio eo ambany fitarian'ny fanahy masina ry havana. Obolana 17 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra roaloha no angatahiko aminao ka azalavinao, dieny tsy mbola maty aho. Ampanala viroa ny zava-pona sy ny lainga, aza manome alahelo na harena. Fano aho amin'izay anjara hanina saza ho aho. Fandrao raha voky aho dia handa ka hanao hoe iza mo Jehova, ary andrao raha tonga malahelo aho dia hangalatra ka hanamavo ny anaran'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa natompontsika tamin'ny fandaharana farany ny fandiniana ity vavaky ny lehilahy anankiray antsoina hoe Agora ity ry havana. Fantatsika fa Solomona no nanoratra ny boky ny obolana, fa matoa nampidiriny Solomona ao anatin'ny boky ity vavaky Agora ity dia no heveriny fa vavaka mitory fahendrena tokony alaintahaka, fahendrena mampahompy fiainana. Hitantsika fa ty vavaky Agora ity dia vavaky ny olona mahafantatra tsara fa olokandalo izy ry havanao. Hoy izy teo hoe dieny tsy mbola maty aho. Ary hitantsika ihany koa tamin'ny fandarana farany teo amin'ity vavaky ity fa i Agora dia olon'ny vavaka. Ary ny olon'ny vavaka dia mampiseho fa ny fitantanana ny vola dia fanapahan-kevitra ara-panahy, décision spirituelle zay anadinan'ny tompo antsika ndray androany. No mariantsika koa ry havana fa roa no votoatin'ny vavaky Agora. Ny anankiray vavaka ho an'ny fanahy, ny anankiray vavaka ho an'ny vatana. Ny vavaka ho an'ny fanahy dia manao hoe ampanalaviroa ny zava-pona sy ny lainga. Lainga dia hoe ny filazana tsy marina na ny marina tapany, azahoana mamitaka olona.
ny zava-poana kosa indray de hoe zavatra fo, zavatra diso, zavatra tsy marina. Hoy isika hoe diso a satria tsy araka ny fitsipika, ka raha maka ny fitsipiky ny baolina kitritsika zany de hoe misy zavatra diso eo a tsy araky ny fitsipika ka azahoana carton rouge. Carton rouge zay tsy hidirana any an-danitra ny azoana carton rouge de ny ota amin'ny akapobeny, fitiavana zao tontolo zao, ny avinavina sy ny fiheverantena ho zavatra. Ary ny carton rouge farany notsahivintsika dia ny fanaovana kolikoly. Ny tapany faharoa amin'ny vavaka zay hojerentsika anio a de kasika ny vatana. Hoy agora hoe aza manome ahy alahelo na arena, aza manome ahy alahelo na arena. Nahoana moa iagora no mivavaka hoe aza manome ahy alahelo na arena? Ny antony ry havana de satria samy avy amin'Andriamanitra avokoa na ny fahantrana na ny harena. Ny arena rehetra tsy hoe avy hatrany de maloto. Obolana 2022 amin'ny anaran'i Jesosy, miona ny manan-karena sy ny malahelo fa Jehova no mpanao azy rotonta. Hoy agora zany hoe aza manome ahy alahelo. Azo lazaina fa normalina be ry havana ny tombavaky agora, ary mety ho maro amintsika no efa nanao zao karazam-bavaka zao fa tsara ihany mampatsiahy fa ny fahantrana resahany agora dia ilay tena tsy fisina mihitsy, hoe tsy misy hanina hohanina, tsy misy akanjo hitafiana. Fa zao ho an'ny soratra masina, ho an'ny Paoly, rehefa misy hohanina de zay ny zava-dehibe. Timoty 2:9 hoe faramanan-kanina sy fitafiana isika de aoka hianina am'izany. Ka rehefa miteny agora hoe aza manome alahelo a de le hoe aza veloha tonga am'izany hoe tsy fihinanan-kanina mihitsy zany a na tsy fananana akanjo a hitafiana. De hoy ihany agora ry havana, aza manome harena, aza manome ahy harena. Raha ny toe-panahany agora ry havana arak'izay hitantsika tamin'ny fandaharana farana ary nitsaivina teo a de hoe olony vavaka iagora, ary inona fa te hisitraka izy ny fitahiana manana ambiambia omanin'i Jehova ho an'ny mpino sy mpankatony teniny. Saingy rehefa miresaka fitahiana amin'ny lafiny ara-bola iagora dia hoy izy hoe aza manome ahy harena. Jesosy aza atao manan-karena aho, zany ny vavaka agora ry havanao. Hono ry havana, ovinya ianao no ny vavaka farany nangataka tamin'Andriamanitra hoe aza omena fitahiana ara-bola be loatra ahako na be dehibe aho. Amin'ny akapomben-javatra ry havana de maniry fitahiana ara-bola isika, ary raha tsy tonga zany fitahiana zany de mihevitra isika fa mety misy zavatra tsy milamina ihany ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Iagora kosa ry havana de natahotra ny arena, ary tia ny tompo tonga saina amin'ny loza mety ateraky ny arena isika ry havanao. Natahotra agora, natahotra ny famirapiratry ny volamena izy, natahotra izy sao ny famirapiratry ny volamena, sao ny famirapiratry ny diamondra ho toy ny rahona hanakona ny voninahitr'Andriamanitra.
natahotra izy sao de hoe ny volamena sy ny diamondra no hitarika ho amin'ny fakapanahy hanalavitra an'Andriamanitra. Rehefa adiniana ry havana Solomona mpanjaka dia azo lazaina hoe nampalahelo ihany, satria araka ny hitantsika amin'ny soratra masina de izy izay nytarian'ny fanahy masina ampititra ito vavaky agora ito ao amin'ny boky ny Obolana, Solomona tsy mba niaino tsara na ny saina ity tombavaka ity. Any ka zay nahiny agora de nitranga tao amin'ny fiainan'ny Solomona. Taty arena ny zavatra nombanjin'ny Solomona de niarena ny zavatra sarobidy rehetra eto amin'ity tany ity, ny luxe tao andapany, ary simba n'izany arena zany Solomona, satria nanina niala tamin'i Jehova, niala tamin'ny voninahitry Jehova ny masony ry havanao. Adininy ilay loharano sady mpanome ilay fitahiana rehetra nananany. Toy izany agora ny vavaka ataony, ka ataony hoe fahano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho aho, fahano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho aho. Na ny alahelo be na ny fahantrana be na ny arena be dia samy tsy nitadiaviny agora ry havanao. Ny zavatra nangatahiny de ny zavatra nasain'i Jesosy angatahintsika ry havanao. Omeo anay isan'andro zay hanina sahaza ho anay. Omeo anay isan'andro zay hanina sahaza ho anay. Luka 1:13. Ka na ny vavaka nampianaran'i Jesosy na ny vavaky agora ry havana de samy mampatsiahantsika ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra. Isan'andro de tsy maintsy nivoaka ny zanak'Israely nanangona sakafo zay natolotry Jehova ho azy ireo avy any an-danitra. Zany hoe tany anefitra ny zanak'Israely de niankina tanteraka, ny dépendre tanteraka tamin'ny fanomezan'Andriamanitra. Ary raha tsy nanome Andriamanitra de tsy misakafo ry zareo, raha tsy nanome Andriamanitra de ho matinona ry zareo. Automatika ry havanao ho an'ny olona ohatra ny agora izay mivavaka isan'andro hoe fahano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho aho, automatika ho an'ny olona ohatran'izany ny manana fifandraisana akaiky, manana contact étroit amin'i Jesosy ry havanao. Ary zay situation zay no miarontsika mivavaka plivava rehefa misakafo, ary zay situation zay no manova ny vavaka ataontsika ho tena vavaka mipololotra avy amin'ny fo feno fatokiana, fo tena hoe miandrandra an'Andriamanitra. Ho an'ny agora ry havana, rehefa diniana ny vavaka ataony, ny arena lehibe indrindra dia azo lazaina hoe ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fitandrovana izy agora izany. Ny arena lehibe indrindra dia ny voninahitry Andriamanitra sy ny fitandrona izany. Ry havanao, fantatrao tsara ny voninahitry Jehova fa mitandro zany ve ianao? Tsy mitady arena iagora satria natahotra izy
fa so dia hanimba ny fifandraisany amin'Andriamanitra izany ka hatonga ihany koa fitenenandratsy ny anaran'i Jehova. Zao manko ry havana, maro ny mpanan-karena no miteny na mieritreritra anakapo hoe tsy hitako izay lanazany Andriamanitra zany ka, hitanao ny fiainanay mety be, ary tsy hitady lavitra fa atao ny fianakaviana nge, jereo ny fiainan'ireo havanay milaza hoe mivavaka mahantra velona ka ataona inona Andriamanitra. Teny ohatr'izany no tiany agora ialana riavanao. Tsy nitady harena iagora, tsy nitady fahantrana koa izy, satria ao anaty fahantrana dia mety alaim-panahy handika lalàn'Andriamanitra izy ka hanala baraka ny anarany. Fa ny fifandraisany, ny fahazahoany mifanerasera akaiky amin'Andriamanitra no harena lehibe lavitra no ny volamena sy ny volafotsy ho an'ny agora ry havanao. Ary zany relasiony amin'ny Andriamanitra izany ihany no hoe afaka hanome fahafampo ny etaetany sy ny filany rehetra raha ny marina. Ry havanao, mitady ianao ny tompo an'io, te hanolotra aminao io relation manokana io fifandraisana manokana io tahaka an'izay nananany tamin'ny agora sy ny mpanompony maro e. Rehefa mandinika ry havana ny zava-misy eto amintsika malagasy dia tena hoe marina ary sahaza ny vanim-potoana iainantsika io afatry agora io. I Ramalala ny voka-dratsy ny kolikoly eto amintsika, tena manimba ny rafi-piarahamonina eto Madagasikara ny kolikoly. Satria maninona? Satria amin'izao fotoana iainantsika zao klasy sosiala anakiroa sisany hoeto. Voalohany, ny mahatra, le hoe tena mahatra, ireo hoe mitrongy voahomana ary bokany trosa, zay ny klasy sosiala voalohany zao. Ary faharoa, ny mpanefoefo. Saika tsy misy intsony ireo antsoina hoe klasy moyenne. Ary ny klasy moyenne nefa no resahany agora eto. Le klasy moyenne sady tsy malahelo no tsy manan-karena. Hoy agora hoe fandrao raha voky aho dia handa ka hanao hoe iza mo Jehova. Mahatsiaro ireo miliardera amin'ny ariary ry havana, mahatsiaro koa ireo milionera amin'ny euro. Efa tena misy zany raha havako, efa fiainany ny kolikoly. Eny ngamba tsy izy rehetra fa fiainany ny kolikoly, ary kolikoly ny fiainany fa tsy Jesosy no fiainany. Anka amin'ny fitantanana ny fiainany tsy misy irarahiny an Jesosy. Hoy ihany agora hoe ary andrao raha tonga malahelo aho dia angalatra ka hanamavo ny anaran'Andriamanitro. Mampangoraka ny fory havana, maheno renim-pianakaviana mitantara fa vary soa no hohaniny dia atao be rano satria maro ry zareo ao an-trano. Ny an'ity anankiray indray dia hoe rano no hafanaina satria tsy misy vary atokona intsony. Rano no hafanaina dia iny no sotroina dia matory, ary efa ho 2 herinandro izy no ohatran'izay. Arenitsika tsara ry havana, reny miteny hoe mba jereo zahay ry filoha hajaina mba jereo zahay madinike, fa tsy te ho tonga amin'ny fanao ratsy zahay. Very asa izy
de lasa manao bisikleta taxi, tsy azo atao zany. Very asa izy lasa mangalangalatra toerana eny amin'ny tsena, manao fangalam-pery amin'ny polisy munisipal. Zany ny zavatra hitantsika ry havana, tsy hoe manamarina na manaiky fa manazava fotsiny hoe zay mihitsy ange le situation tiany agora hialana amin'ny vavaka ataony. Koa ny fanontaniana sy ny fahamarinana farany de zao ry havana, reo mitrongy voahomana hita eo amintsika reo. Le fanontaniana de hoe tena tsy misy kristianina ve reo? Matohatra an'izao, sa kristianina reo fa tsy marina, tsy valabla ho an'ireo ny teny fampanantenana omen'Andriamanitra. Fanontaniana tsy azo iodivirana io ry havanao. Zao no lazaina amintsika. Tena misy kristianina mihitsy am'ireo mitrongy voahomanareo ry havanao. Tena misy. De ahoana ary? Milaza ny raha mahita aloha, ny fanjakana tsy antenaina, na de eo fampanantenana ataony a, na de eo ny ezaka ataony a, goto-do zany na ahoana, ary ny totaliny a tsy azo antenaina izy. Ka izara no antenaina, izara no antenaina. Ry havanao, za sy anao, isika rehetra zay manana mihoatra no zay ilaina. Raha lazaina amin'ny fomba hafa de hoe ny faneken'Andriamanitra amintsika nge dia hanina sahaza ho antsika isan'andro. Ka na Andriamanitra manome vantana ny zanany, na izy maneraka zanany hafa to asy anao, ia ireo mitrongy voahomana ireo a, ary hatomboka amin'ny kristianina mitrongy voahomana ry havanao. Tsarovy zany ry havanao, tian'Andriamanitra ianao mba ho tanan'Andriamanitra mitsotra ka mamoka ireo mitrongy voahomana ireo. Ary zay nge no efa hoe vina sy fampianarana tao amin'ny fiangonana voalohany tao Jerosalema, araka ny asan'ny apôstôly toko 4, tsy nisy olona nalaheloa teo aminy rehefa nizara ny fananana mivatra fananany a mivavaka, ary ny voalazy tamin'izany a nitsinjovana reo mahatra. Ry havana, reo olona marobe hitanao eny an-dalana, hitanao amin'ny vaovao amin'ny fahitalavitra, antsoa ho anao reo ry havanao, hanatsotra tanana noho ny amin'ny tompo. Antso ho anao reo ry havanao mba tsy hahatonga fitenenan-dratsy eo amin'ny jentilisa ny fisian'izy ireo, ka hiteny ny jentilisa hoe aiza zay andriamaniny, Salamy 5:1. Ianao ry havanao no aoka hijoro vavolombelona fa velon'Andriamanitra ary tsy mahafoy ny zanany, araka ny tenin'i Davida amin'ny Salamy 7:3 hoe efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakanina. Aza vela angatakanina zanak'Andriamanitra ry havanao, aza vela angatakanina zanak'Andriamanitra. Inona ary no azo atao? Mitodika manokana ry havana aminareo a mpanan-karena, mitodika indrindra koa aminareo a amintsika sy manana mihoatra ny sahaza. Ovay lasi-tsainao ry havanao, ovay lasi-tsainao. Tsy maninona ianao raha mividy 4x4 asa 500-600 millions ve mividy an'izany, fa tsy misy ilana ny tony hoe Hummer 1 milliard na 1 milliard mahery tony eto Madagasikara amin'izao vaninandro hiandrasantsika ny tompo zao e. Zay le hoe ovay ny lasi-tsainao e. Ohatra hafa, raha eny an-tananao nge ka efa misy smartphone tsara, ovay ny lasi-tsainao. Oka tsy ianao le hoe tsy haritra mihitsy ny tsy vidy ny smartphone dernier cri, nefa angely izy teknikement tsy mitondra fandrosoana na inona na ino, fa pôsy fotsiny e, iny le smartphone farany. Manana kiraro ianao, ao ny fitena isan'andro vitsivitsy, ao ny fanaovana miangona,
mbola atao inona indray kirarina poketra fanampiny dia atao inona moa ny vola tsy nolaniana tamin'izany atao inona hanavotana ny mahantra ary tsy ny mahantra rehetra eto Madagasikara akory avano fa izay mahantra tratry ny tananao ary ampatsiahivoko anao ry havanao aleo mandany vola ho an'ny mahantra toy izay mandany vola ho an'ny fahafinaretanao ety an-tany satria ny ariary rehetra na ny euro rehetra laninao ho an'ny mahantra no ny tenin'i Jesosy dia tsy very fa ho vantaninao any an-danitra rahatray. Amen. Vavaksika. Ray malalo, velom-pisaorana anao ny fonay no ny teninao. Omeo anay ny fo sy ny fanatony any agory. Omeo anay Tompo ny angataka aminao isan'andro ny hanina sahaza ho anay. Mba te hatsiaro tena hoe miankin-doha tanteraka midépendre tanteraka aminao zahay. Meo anay ny hanina amin'izay omenao anay sy rehetra omenao anay. Ary ambeno ny fonay sy ny vavanay tsy angataka aminao izay zavatra tsy ilainay kanefa raha azonay dia hoe hisehosehonay fotsiny ka sio ny fonay mpamonjy eo mba ho tena irakao zahay sy ho tananao mitsotra ho an'ny mahantra ny tananay ary omeo anay ny hitandro fatratra ny voninahitra ao ray malalo zao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 240 andiny 720. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.